Isany tena menimenina ihany koa ny solombavam-bahoaka izay vao vita tao a Mahajanga voalohany tao, tsy izany fa ny naharan-tanirina mikasika ny tsy fahatongavan'ny fanampiana ho an'ireo vokatry ny fahavoazan'ny dorotrano tany Antsakabary tany any amin'ny 100 kilometatra miala n'io tanàna io ny misy ny fanampiana nalefa ny fanjakana ka mangataka izy mba andefasana angidiby hitaomana ireo entana ireo. Tatitra izany Vola Ravoavy sy Tsira Kotarson. Sahirana ary Mosarena ny mponina ao Antsakabary araka ny tatitra nataon'ny solombavam-bahoaka ny Mahajanga voalohany raha an-tanirina lalao tsy tonga ny Antsakabary ny fanampiana. Raha ny fanazavana tavelany amin'ny 100 kilometatra miala ny Antsakabary ny fanampiana noho ny faratsiany lalana ary mila mandeha tongotra 2 na 3 andro ny mponina vao mahazo ny anjara fanampiana. Teo le lozany siotany zany etraketraka nataony tsy matahototy dia après niny moa mbola nisy koa le cyclone ianao dia amin'izao fotoana zao zany ny entana rehetrarehetra dia au Pont Sofia sy ao Befandrina Nord mbola 100 kilometra mahery zany miala eo Antsakabary ka zay zany nanaovana antsoavo raha mba misy hélicoptère sur zafa manana an'izay eto Madagasikara reny fanenjena dahalo reny mba hoentiny tanterana andreo satria ny olona zao nona tsisy na sakafo ny vary ny sakafo rehetra zany may sy tsy zavatra iainana mihitsy zany any dia mandeha tongotra avy any amin'ny 100 kilometra mahery le olona dia hijeriny le fizarana sakafo aty amin'ny 100 kilometra miala amin'ny tanàna ka mahazo amin'io 4 kilo andehananao 100 kilometra amin'io 2 jours 3 jours ny olona mereraka. Araka izany dia mitaky fandefasana hélicoptère hitatitra ny fanampiana ho an'ny mponina ny Antsakabary any Befandrina Avaratra izay ravan'ny fandoroana trano no sady nandalovan'ny rivo-doza ENAO ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara raha an-tanirina lalao.